Fanontaniana mipetraka ao amin'olona rehefa taona vaovao tahaka izao hoe inona ny fanalahidy mba hapety sy hatsara ny fiainako amin'ity taona vaovao ity. Mba tsy izay zavatra nitranga tamin'ny 13 any no hitranga amin'ity taona 14 ity. Izay indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity ka manasanao hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Faly miarabantsika tompoko izay mpanaraka amin'ny pejy nahatratra ny taona 14 sy 20. Tena fanontaniana tsara fipetraka izany hoe inona ny fanalahidy ahafahana miatrika ity taona vaovao ity. Fa ny famarinana voalohany aloha dia ny taona tsy mitondra ninina. Tsy ny taona akory no hitondra fiovana sy fahatsarana, fa ny fanapa-kevitra miainga ao anatintsika ihany no afaka mpiova zavatra. Fanapa-kevitra voalohany ary tena azo antoka fa hitondra fiovana lehibe ao amin'ny fiainantsika dia manolotra amin'ny fiainanao ho an'i Jesosy Kristy. Eny hatramin'izany androizany izao no izy ary tsy misy maharombaka izay eo an-tanako. Aleloia. Miasa ka iza no asakana. Endre zany fanambarany iray. Miasa iza no asakana. Misy fanalahidy goavana alohany hitenenana an'io hoe miasa ka iza no asakana. Inona ary izay fanalahidy izay? Dia ilay teny hoe tsy misy maharombaka izay eo am-pelantanana. Tadidio fa izay azy eo tanan'ny mpandrafitra ihany no lasa fanaka misy valeur. Ny lafarinina eo tanan'ny mpanao mofo any no lasa mofomamy misy valeur. Ny lamba eo tanan'ny mpandraitra ihany no lasa fitafy misy valeur. Eny izany fiainana izany dia tonga amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Izy ihany no afaka me fiainana dia fiainana be dia be. Raha tsorina izany dia izao ny fanapa-kevitrao ihany no afaka niova ny tantaram-piainana iray manontolo. Apetrao eo am-pelantanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fa tsisy maharombaka azy eo am-pelantanany dia hanomboka hiasa izy ary tsy misy mahasakana na ny devoly rehetra any amin'ny elo azy. Hitanao any Andriamanitra ho tsara lavitra ny ity taona 14 sy 20 ity izay ny fanalahidy eo am-pelantanany ary raha miasa izy tsy misy mahasakana. Misaotra anao manaraka ny vidéo dia raha nahafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente dia mipartager any amin'izay groupe misy anao dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabona amin'ny page satria isan-kerinandro izay dia mizara vidéo tahaka izao. Tahina mihoatra tompoko.